Oay, tena efa maraina sahady iny andro. Aloha andeha ifolo fa efa amin'ny enina maraina zao. Andeha jery rambary aloha fa raha Gilbert tsy hita andeha ho any akory. Ary mba mivoa maraina koa ny fivarotany Ralizy izany a. Aleo aloha andeha hisotro kafe kely eo fa sao didiran-drivotra tiako. Oaiza maraina izany Roberta, mba mandeha maraina koa ianao izany a. Manosoa e. Ny andro Raliza koa tsy misy arahaba akoriko fa anontaniana napetraka. Manao ahoana nareo ao e? Ye, salama izay fa nareo no manao ahoana? Salama ve ny ankizy? Dia manao ahoana raha Gilbert ao? Ye, salama tsara ny ankizy fa raha Gilbert lasa nandeha niady komba. Dia izaho tsy maintsy mandeha mijery rambary. Hay ve, mazotoa ary? Misaotra dia malafosa varitra e. Mba tena maina tanteraka le vary. Mba izy anga nanapina n'ity rambary ity. Mety le naivin-dozy indray izay. Tena olona tsy vanina mihitsy. Tena olona mahatsiravina mihitsy. Aleo tapena koa ny rambary fa mampivotofoa mihitsy ny ataony. Tsy malala ny Berta nga iny. Vetivety izany Roberta, nanahoana mifaniro ny vary eo? Tena nahatsiravina Raliza. Ngatsy ny tapena ilay naivin-dozy indray e. Tena olona tsy vanina tsy matahotra an'Andriamanitra mihitsy. Izao magnataka ny kitany vary. Tena olona tsisy ilevana azy. Tsy vanina e. Mampihetsika ny tambavika. Ataoko mahalala iny tena marina e. Tonga dia nitapenako tao koa ny rambariny. Roberta, ianao nge mba kristianina ihany e? Mba miangona foana rehefa alahady. Dia ianao indray ve ny faninana ny adalandro le naivo? Tsy misy idirany maha-kristianina izany Raliza. Alahady ihany ny ilana an'izany. Alahady ihany any diakona e. Tsisy ampiasan'ny lohamboto mihitsy eo. Raha niara-tsy toetra koa nge samy manana e. Mba miteny fotsiny ako. Finoana tsy ara-nasa anie zava-poana e. Ianao zao tokony ho fitaritra fa tsy hanao tahaka andry le naivo. Misy irany nesteka tsara zafo hoe finoana tsy ara-nasa égale 0. Misaotra nananatra e. Veloma ianao dia mandra-pioana. Manahoana Roberta, inona ny vaovao? Tsara fa misaotra Raliza. Ary avaiza izany? Avy nijery fambolena tany an-tsaha e. Dia manahoana ny fambolenao e? Maniry tsara ve izy izao? Tena misaotra ny Jesoa mihitsy fa maniry tsara ka. Mahafinaritra koa izaniko. Fa izao Raliza, mahatsiaro le resaka indrita tamin'ny lahady iny a. Momba le finoana tsy arahana azy e. Nataon'ny esteka tamin'ny lahady mantsy iniry iny. Tena nahatonga saina be mihitsy. Ye, tena mila mazava mihitsy tsika Roberta. Tsy saritsarina kristianina isan-kalahady fotsiny e. Tsy painy fotsiny ihany fa tena mankatoa an'Andriamanitra e. Raha tsy izany dia efa tiantoka fotsiny ny fankanesana ny ampiangonana isan-kalahady e. Tena marina ankizy izany a. Ary raha Gilbert angatsy aho e, ohatran'ny tsy tazako tamin'ny ampiangonana izy tamin'ny lahady a. Mbola tsy ao izy akia. Taona nderery mantsy Madame Berta. Inga mipetraka mihitsy, mandeha foana isan'andro. Lasa niady kombena tsapa-mahazo andray izy oatra fa mety efa ho tonga kosa izy izay ka. Ty ary izy efa tamiko. Sady falifaly izany, mety indray ngamba nitsena ny tany. Jerefa mamikiviky ery mandeha. Mafana ery any izany resaka reo amindravavy ato izany. Manahoana Raliza? Salama daholo ve ny ankizy eo e? Salama tsara ry Gilbert fa misaotra.
zay fa ilozako nareo fa za zao io mbola ikarakara sakafo mpianatra eny ndre raha liza mazoto e ary mba nanahoana raha Gilbert nitsena tany a nafinaritra ny ditany ka sady mba nahazo tombony kely tsika fa tena nona mafy aza fa misy sakafo eo aloha za zao mbola tsy sakafo mihitsiny eny ndre efa mifinosako tsara ao mivarinao ary mba nanahoana ny dianao tany lafo daholo ve izy enda reny tena mba nety be ntsena raha matoa lafo daholo izy enda fa le sadamavo namona atoka kely fa izy dimlahy kosa aloha tena mba nahazahoana rehetra mahery aby a sady tsisy reo fa tonga dia pahema daholo tsara kosa zaniko ary manina anao tsy mba mandefa radio inona vaovao e mba alefaso kely ngery se azafady a efa andena zay mivaovao amin'ny radio faratsio e eo amin'ny lafin'ny fandriam-pahalemana kosa dia fantatra fa morongatra izay tsy izy ny asanjolay ny faritra Mbero iny tamin'ny talata alina lasa teo dia omby 5 mivery ankizy iray ny voatifitra teo amin'ny kibony ka maty efa nanaradiany ny fokon'olona saingy tsy tratratrony ireo jolahy ora Gilbert mba hainao ve zany vaovao zany aza taitra ny Norbert fa efa hengo zany a ka mampatahotra mihitsy zaniko zany elesy efa avy nandalo tena nikakirabe izy io e tsisy atahorana ny amin'izany raha ny amintsika sy efa mifanafody fiarovana ny elesy tsika hitanao ty vovoka kely ty fotsiny fa fiambaravarana dia efa tsisy mandaitra zany resaka jolahanao zany ora Gilbert tsika vene mba olona mba manakaja ihany ao am-piangonana mba manana andraikitra ihany nefa dia mbola makamin'izany ihany ve ianao e jolanga raha matoty mahalala an'izany a sady raha tratra ny daly eto tsika zay fa mangina kely fiangonanao iny ve mavita inona zay ny tsy naitsy nanatoroka ny kakirabe za teo ne fa Andriamanitra koa ny ao tsy manampy zay tsy manampy ny tenany eny ary ataty ary afafika eo ambaravarana iny e ahoana aho raha matoa nakay le karta napetrako tato efa eo amin'ny radio eo raha Gilbert fa ianao hoe tsy mijery an'io e za mazy mba te analirany izy teka reny Jesosy mpandresy longosoa moa le lohateny izy teo lesy zay mihitsy le izy fa za koa ary mba tena makafy andremy mihitsika ataovy mafimafy kely lesy io radio io a ora Gilbert mba hainao ve zany feo migodrogodina natokotany an'izany moramora ianao Roberta aza mite mafy io anao aloha enoko eto tontolo maravarana eto aloha ary efa nafafinao ve le fanafody tena mikakirabe izy iny ie tena efa nafafika indra angaty a marina tsy mamamovaravara ny zalahy zany letsy aza misy mesika basy tsara fahany ty avoany vola fa raha zany tonga dia fitaiko a ye tonga dia miaraka amin'ny firavaka rehetrarehetra voay daholy tena tsy misy an'izany re aty e mifona re tompoko zany aloha rehefa mitady mafy loha e ay mbola maly any tonga dia voay daholy vola vidinombo rehetrarehetra maty azanako mifona re tompoko ao fa omiaka anare daholo re ny vola rehetrarehetra ato e ary elahy mitady ho aiza io sandro tonga dia afatory a aizany tanana arozoka e eo ala fatorana aloha tady be saina ka mifona re tompoko aiza vonona re izy fa reto daholo ny vola e miaraka amin'ny firavaka raha matoty a reto reto daholo ny tato ary matevitevina izy zany a dia tiako ve mbola ho zaraiko amin'ity bany ity maninona moa raha tonga dia vitaina any koa le ry dia amin'izay tonga dia anarery ty e aleo amin'izay asiana fipitsiana fa sendra taraika eto a maty a marina ny vadika ny zanako ho aiza re inona re nataoko e Andriamanitra vonjeo a aleo azy dokotera igny aloha sady manino eo vady aman-janako ka nakaiza koa ary le telefonina teo allo dokotera allo iza ka zao Berta re tonga avy anao aty an-trano aingana fa maratra be mivady aman-janako ato Berta eno a Berta vadindra Gilbert izy indrindra re aingana fa tena maratra mafy ne izy ato e ao
fa ho avy any azo dia zao ary azafady re dokotera mba farazay ainganandrindra re eny re Roberta ho avy ahy fa nisy inona tato Roberta azafady ary loha ijereko anazy mba ataovy indrindra re dokotera izay azo atao ary tena maratra be izy zany raha Gilbert Sliva kely tsy dia naninona fa ahoana dokotera fa misy inony fanjareny tsy namatsika ntsony ahoana tsara nazyfonitana azo azy andriamanitra afa manina loatra re nataonao an'izao maninona re zanako ndia maty zay nanjara Roberta fa mahazo nina Andriamanitra ny tompony aina tsy maintsy manaiky izay vakendra tsika mahaiza nina manahoanareo Roberta manakory ny fahasalamandra Gilbert ao efa tsara ry seva zao mbola fianalahelo zao ny zanaka maty ny trano voaroba ny vady andefy mandry koa zao mbola maratra zao tena mafy mihitsy zao ka mahereza Roberta Andriamanitra ane tsy mba mandao anao zany matoky azy fa izy tsy mba mampitondra azo fijaliana izay tsy zakatsika mitantana ny fiainanao eny foana izy misaotra re raha Liza fa mananamana tokoa manana anao fa hono Roberta tsy aleo ve mba miala voly kely amin'ny sasakaliny Krismasy fa manao fety eo ny STK amin'ny fotoana io any ianao mba mahazo fampaherezana mahita fifaliana zany ve aleo akifa ho teneniko raha Gilbert dia andehoany zay roa fiangonana koa nge tsy lavitra atsika raikitra zany fa any mione Way, ary zay zany totra ny toerana mamirapiratra be tena arena be vola fotsy vola mena ao daholy sady tsara be tsy miteny misy ny enza lava ameva tanàna raha oharina amin'izao ko tena tafy alarinay vao tsy indry mihitsy Roberta amin'izao kay mahakareny tsofina be koa le kotrokorana teo way fa iza ry azany toerana hafahafa mbola tsy fahitako mihitsy zao ary raha Zily fanjakotra reto matory reto ory raha Zily foaza re ianao enjana kosa ny toromaso zany fa izy aizy tsika zany Roberta ohatrany tsy aty an-trano anie tsika zany Roberta marina moa ory dada sy neny fa tsy aty amba vadiny lanitra ve tsika izao okizao mihitsy ny nampianaranay tany amin'ny sekola lahady mamirapiratra be dia misy anjely mitana boky rery anjely ry misy boky any an-tanany ao any tanina ny anarantsika marina be zany ry fanja otry patôly anay efa ty amba vadiny lanitra zany tsika io maty tahak'izay any mba mibebaka very
inona rery lanitra no ataoko hoe aleo ranka antaniko ny anarako sady angaviako reto anjely reto onao ranjely mba voasoratra avy ny anarako naivo zany dede mba mingavy re mba jereo zany mba tratra laky tapoko koa tamin'iny za mba neritreritra hoe misy farany iny ataoko taondro Bertine de iovy am'izay ao momba asoraty ao hoe sady zay fantondra stylo mingavy re ty misy vola ra etsy iny de mba asoraty mingavy re anjely vola arena tsy miteny zany atilitya eny atany ihany misy an'izany kolokolo zany afia tiry zalahy io tonga de tao fa mitady ho belo mangalatra tsy mahalala maty ko andeha ho aty amin'ny elo ny be tarainy eo tsaky indray zay nareo io koa ianao moa ty mivavaka io ianareo ty volo reny tiako mihitsy nareo reny toy izy ihany mbola malalaka ny elo aty maiza manambaka tsara de ampanjakao ny fitiavateny tiako mihitsy nareo ohatry reny losako Roberta zany akity am'ireny mba nanaraka ny ry fosiny vera marina aiza ny tany alehako tamin'le fampisehoana tao ena nersy hijery aleky izy vavy mandihy fotsiny any tena mba fafinaretako tao hoe tsy neritrehitra nininina aty ty ohatra ny tsy mba misy azany firafira sa mihitsiny alora nga antaniko ny anarako ah ono ary anjely voasoratra ao ve ny anarako raha Gilbera piato koa mbo tena fahalalany olana tena tany teny jereo vangodom-ba ho ihany za matsy mba dekonao am-piangonana ihany dadabe anay nanorona ny fiangonana nisy anay tao be anay koa mpiandry zany mba nazoto vavaka ihany mba jereo moa ry anjely amin'ny angavy re mazoto mivavaka misy idirany dadabe anareo nanorona fiangonana mantsy aty bebe anareo koa tsy afaka monjy an'la zany iny samily aty mizaka mivokany a io zalahy io tonga de tao miany endaso mihitsy fareny miseho azo mivavaka nefa ny tsara velatsy fotsiny Berta tena verana amin'ny elo mariny raha Gilbert tena tsy napoziky mihitsiny zao za mba nanantena hoe hiara-tsambatra aminazy ana paradisa andao neny antanina ny anarantsika sady tsika efa nanaiky an' Jesosy tompo sy mpamonjy ny fiainantsika eny tokoa aky sady tsika efa nanapa-kevitra nandray an' Jesosy teny ambonin'ny tany so ihany marina azafady nery anjely mba jereo ny anarana sy neny i Fanja sy Roberta Fanjanirina sy Bertine ao ve hoe tafiditra ontsika ary neny a hoe misaotra anao Andriamanitra misaotra Jesosy a